Tolon'ny finoana entina anatsarana ny tranon'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana Trinité Masina Avaratranjoma dia nisy ny fampisehoana musique classique izay notanterahanizy ireo tao amin'ny efitrano malalaka Ravinala tao amin'ny hôtel Carlton Anosy tao. Amin'ny ankapobeny dia nahafapo ny hetsika ireo tonga nitsidika na ihany koa ireo nijery ny fampisehoana dia samy milaza fa azo lazaina fa manana ny maha-izy azy Madagasikara eo anivon'izay kadokira izay. Feno epoka ny efitrano Ravinala ao amin'ny hôtel Carlton Anosy omaly nandritra ny fampisehoana musique classique izay nokarakarain'ny fiangonana Trinité Masina Avaratranjoma. Namaly ny antso tokoa ireo vahiny saina misy dimanjato araka ny fanazavana nomenanay. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ho fanatsarana sy fanitarana ny fiangonana izao hetsika izao araka ny fanazavana nomen'Andriamatoa Ramanantsimialina Arfidy avy amin'ny komity mpikarakara. Tanjona napetraka ihany koa anefa ny fanamafisana ny fifankatiavana sy fampiraisana an'ireo kristianina avy amin'ny sampana rehetra ao anivon'ny fiangonana. Nizara roa kosa ny fotoana nomendanja nandritra ny andiany voalohany ny hira tamin'ny andron'ny fahampanjaka dia ny sidikina avy amin'ny teny hoe God Save the Queen. Ho famoazana ny fitiavan-tanindrazana ao anivon'ny tsirairay no tena nisafidianina ny sidikina. Ny bahana nandritra ny tapany faharoa kosa ny fampisehoana nampitondraina ny lohateny hoe Judas Maccabée izay noforoan'ilay mpanakanto fanta-daza George Friedrich Handel.